Efa voaresantsika teo hoe nao anisan'ny nanao fikarohana manokana mahakasika le varisiana le varijatsy. Inona professeur ny akony na ny impact an'izay fikarohana nataonao zay na ho antsika eto Madagasikara aloha amin'le fiarovana le lémurien sy ihany koa hoe au niveau international. Ny vokatra ny fikarohana nataoko mazava ho azy ny fikarohana zany moa mahafikarohana azy dia zao foana hoe misy vokatra ao anatiny fa le vokatra zany misy vokatra ho an'ny karoka fotsiny hoe nafatarina hoe inona ny paikady le biby, inona ny sakafo hoaniny rehefa tsy misy le tena sakafo mahazatra azy, aiza izy ny mandeha, ahoana ny ahitana sakafony ahoana ny lasa miady bebe izy rehefa kely ny sakafony aiza ny tena lehany fa misy zavatra hita maso be ohatran'izay fa misy tsy ny fikarohana nataoko loatra ny namoaka azy fa nataondreo namana zay nanao fikarohana momba varijatsy tsy tao manomby fa ny varijatsy dia ny lahy ny vavy zany ny tena mifehy ny fianakaviana, ny vavy zany no dominante ohatra ny ankamaroan'ny varika rehetra moa dia saika izay avokoa fa kosa misy namana Andrea Badeny natao amin'ny lalan'ny Ramafana izy nanao fikarohana nahitana satria nametahana collier le biby mba hamantarana hoe nakaiza iza nakaiza dia nahitana hoe le reniben'le biby le varijatsy rehefa mandeha zany ny zanany rehefa niteraka ny zanany de mamela an'le zafikeliny ao anatin'le lia de iny renibeny iny miambina ny zafikeliny fa tsy manao an'izay izy amin'ny hafa ary izay no mahazava-dehibe satria izay moa misy fikarohana genetika de jerevanao hoe iza ny rain'izy iza ny zanak'izy fa ny fikarohana à long terme zany hoe maharitra ny nafatarana an'izany hoe ay reto biby reto zany tena zafikely ny vantana ihany no karakarainy sy ny andesany rehefa nandeha ny zanany ny sakafo de nafatarina an'izany zava-rehetra any inona ihany koa moa vokatra ny fikarohana natao de nafatarina satria mety reny fikarohana natao tamin'ny varijatsy talohan'ny nanaovako an'io fikarohana tao aorian'le ala-potika io de saika tamindreo valan-javaboary le biby ao anaty zoo sy tamin'ny ala tsara tamin'ny alam-bola tsara ka tsy fantatrao mihitsy zany tsisy naniry moa potika le ala fa rehefa potika le ala nahitanao zavatra maro hoe ay leka izao natao ndraiky biby be ohatra tsy fantatra mihitsy hoe ny varijatsy de efa misy abeany vatana raha voalatsaky iny tsy afaka miteraka amin'ny vavy zany zavatra any tsy azonao atao hita rehefa tsy misy le izy de hitako nefa zany tao anatin'ny fikarohana nataoko nafatarana hoe ay tsy ny sifaka ihany manao an'izany fa varijatsy koa manao an'izany ny biby hafa zao ny varika mena io mbola niteraka foana izy tao aorian'ny cyclone satria izy tsy manana territoire fixe ary zay koa mampiavaka amin'ny varijatsy izy hoe eto ny faritra misy azy de miady mafy izy amin'iny miambina an'iny toerana iny fa tsy mivoaka ny ivelany iny satria ho an'ny fianakaviana hafandray iny fa ny varika mena kosa hitanao n'aiza n'aiza tsy manana faritra voatokana izy fa hitanao n'aiza n'aiza eo de fa mahasamihafa ny paikadin'ireo biby reo fa ny varika mena zany niteraka fa ny varijatsy efa taona taty aoriana vao niteraka iray